tsy amadika an'izao fahapatikisana anay zao izahay hatramin'ny farany ary tsy amadika andreo razam-betsika taloha amin'ny malagasy ty tany ty tsy amin'ny vazaha Andriamanitra lehibe isika fa tafavory eto daholo na izay raika ambin'ny folon-dalà kandida na ianareo miara-dia aminay sy voaka malagasy tena faly izay ary misaotra an'Andriamanitra fa na dia teo ara ny andro zay nandondona efa misavy izy zao faly aho tena faly miarabantsika rehetra ohatra lehibe eo amin'ny tantaran'ny firenena ny firaisan-kina reo kandida raika ambin'ny folo samy manana ny heviny samy manana ny tokony nefa miaraka izy amin'izao fotoana zao zava-dehibe zany eo koa ianareo tsy nanavakavaka fa tonga dia niarana andray anay ampitiavana sotra betsaka makasitraka makasitraka ny firaisan-kina izay asehonareo tonga maro be toy izao eto miaraka isika ary fa miaraka tsika tsy mifanary na mifamatika fa tena miaraka ampanajana mpahendrena ary malala ny tokony aleha amin'ny mafisinay kandida raika ambin'ny folo eto androany fa tena mirahina tanteraka izahay na misy ara ary vonina an-trany izahay hiatrika zava-misy manahirana mahay azy zay mahavita azy zay fa matadro reo fa nareo koa miaraka aminay tanjona iray ny tanjotsika dia ny anavotana ny vahoaka malagasy amin'izay azy ary ny anarenana ny firenena malagasy satria malagasy Madagasikara zany rehetrarehetra zany dia midika hoe ny tombotsoan'ny malagasy sy Madagasikara no takitsika miaraka ka noho izany tongava maro teo zao dia nahitandreo olona maro zay toka ihany koa miaraka taloha miaraka tsika amin'izao fotoana zao misaotra betsaka makasitraka ny tombotsoa ambonin'ny malagasy na ny intérêt supérieur de la nation no avotana fa tsy ny tombotsoan'ny atoko na ny tombotsoan'ny olotokana ka dia samia miomana tsara amin'izany tsika rehetra ka na vio na ho vato tsy maintsy mirahintsika anala azy fa dia matahotra nareo fa izao ilaina fahasahiny zany ilaina fahavonona zany ary indrindrindrindra ilaina finono zany tsy mifampiororotondreo akory no ampianatra anay tsy zany mitsy nampianatra anay na ampianatra anareo averiko zay tsy ny fampiororona na intimidation ataondreo akory no ampiravoravo tanana atsika na ampianatra anay fa aza matahotra nareo fa mino fotsiny ihany zany siotsika nareo sy orakoraka nareo zany midika fa hiaraka aminay anareo ka nana fahasahiana tanteraka zao ary ankinitsika amin'Andriamanitra ny asa ataotsika aminjena mivoaka malagasy zay tena serana sy mijaly tsy sahaza azy mihitsy zao fiainana zao tsy sahaza amin'ny malagasy zao fiainana zao zaho dia miresaka aminao monsieur le premier ministre Say Christian simbanao ny fifandraisantsikany aminany ivelany rehefa misy
zavatra disadisa ohatran'izao tonga foana ny firenena hafa ny SADC na ny Union africaine tokony mba hoe manao fanelenelanana nefa sakananao satria sy tianao ahita e zavatra sy mety ataonao aty menatry zahay miteny zareo amin'ny SADC hoe sy mbola nisy firenena ho izy membre ao amin'ny SADC manakana anay handeha any amin'le toerany aty Madagasikara aty akehitriny zao sy vao mahita an'izany niansy koa tamin'ireny médiation reny hoe na ny telefone ny FFKM ray aman-dreny FFKM sy raisiny zany hoe tia korotana izy tiany zany le mikorotana ka andremo are tandremo soa dia mandositra anao rehefa lasy ty zavatra ty asina IST daholo zahay rehetrarehetra sy tokony mahazo mivoaka ny Madagasikara samy miambony ataotsika manarak'izay araka miteny amin'ny député Idéalson teo misy lalàna voaka sy azo ifaloza moa no gnavana amin'ny HCC afabaraka ny juriste asikany en Afrique satria zaho ambassadeur tany taloha dia mifandray amin'ny zareo regny hoe mba inona loatra ataony manam-pahaizana aminareo ao sy aminazy misy le zavatra décision raisiny satria mitanila mitongina ka sy afaka izeran'izay fosina asika fa sy mainsy hitory any amin'ny cour africaine de droit de l'homme et de peuple dingana lehibe eo amin'ny fandroson'ny tolotsika ity androandroany ity satria dia marary fony any ambadibady zany no hitatsika marobe toy izao tompokilatompoa fasafasy ny ohatran'izao vahoaka manaliny no miatriketo fa sy maingizao ny eto no amanaliny fa ny ambadibadikany misy amanetsiny misy amatapokisany tsy miteny fa vonina miaraka amintsika tompokilatompoavy tena fandresenareo zao zavatra izao tena fandresentsika ny amaroantsika tahaka izao satria tsy le mankaraha foazo ny zava-dehibe fa ity ny ankafan'ny sofiny andrenesany ny antsoantsony vahoaka maranisa tompokilasy tompokavy tsy izay raika ambe folony no miteny zay miresaka momba ny fifidianane zay miresaka momba ny zavatra tsy mety manodidina ny fifidianane sy ny antony tsy alekenany ravanan'izany amin'izao endrin'izao fa mbola maro ny zavatra zay makarary andreto vahoaka ireto ary zany matonga azy mijoro marobe tahaka izao tompokilasy tompokavy marina satsy maron'izany fa dia misaotra anareo rehetra misaotra ihany koa ny nanoana rehetra ny tolona nandritra n'izay tapabolana izay ary eto dia amin'ny anarana iraika amby folo mirahalahy no isorako anareo rehetra ary mbola etsoky ihany koa anareo rehetra anatevindaharana izao tolona masina iarahantsika anafotana ny firenen'izao tompokilatompoa vola-panjakana ary tsy ampy mijiry tapaka dia itsikolovana antsika ve ny andaniana vola be tahaka izany tsetrena manarak'izany dia mianjo fitsarantsika raha nandeha nilamintsika hatramin'izay misy nitoraka maloto tena andavamambo misy nanimba fananan'olona dia izao itsika andray ny anjehany barary ve zany efa
Antenne androany entre ny Transparency International mangararo maneran-tany fa misy tsirariny misy eto Madagasikara tseketsika zany iresaka momba Madagasikara kotsika efa miteny ako vahoaka ny antsiranana dia mamalina reo tsy voavidim-bola ok satria ok mbola tsara daontsika antsiranana akoramasika tamatavy ahorana ao ny fianarana soa aizina matoloiala hogana tsoto besy taninarivo tsy voavidim-bola ok satria ok dia tsara fantatsika koa fa le anzy candidat tsy misy baza Vamos Satsman! Os candidatos! Os candidatos! Ary tokony hitsangamehatra Andrazoelina manao propagande ho tsarainy tantara satria misy candidat anankiray kanefa ny diabe ataonay dia anatin'ny filaminana mbola tsisy nantody anankiray vaky tokolasitoko te afaloha le diabe. Diabe ampilaminana dia nazavainay foana hoe basinay dia souffleur zany hoe dia tsy mamenatra kanefa zareo mbola manipy bomba aminay tokolasitoka tsy ako fa saingy zao kosa misy namanay naratra mafia ary misy olona maromaro koa naratra ka anatin'ny lalam-panorenana tsara fantatsika vahoaka malagasy dia mazava be article 47 amin'ny lalam-panorenana miteny hoe raha misy candidat anankiray na izy nodomandry na izy tsy afaka manao propagandy dia rehefa constaté ny ACC dia tsy maintsy miembotra amin'ny fifidianana tokolasy tokovavy tsy maintsy miembotra amin'ny fifidianana tokolasy tokovavy ary atao mazava daholo zavatra rehetra fa ilaina fifanantonana an-databatra boribory mba hanarana fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ary etsy ankilany dia misy ny candidat namanay Andry Robelina izay ao anatiny tsy fahasalamana tanteraka ary voatery nalefa notsaboina ny velany ka tsy afaka manao fampelezan-kevitra noho ny ratra nahazo azy nandritra ny fitakiana izay nierahana koa dia ny fanaiky ary nanapa-kevitra izay fa ho fampiarana ny 570 amin'ny lalam-panorenana ary ahafahana manatanteraka ireo fitakiana imbonana dia tsy ekenay ny anatanterahana ny fifidianana ny 9 Novambra 2020 izao koa miantso ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka na sivily na miaramila na reo olom-boatendy na olom-boafidy anatevina ity tolony ity ho tombotsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy